Fiangavana malala rehetra amin'ny tompo misaotra an'Andriamanitra lehibe isika tafavoreto amin'izao vavahadin'ny lanitra izao. Araka ny teny soratra masina fa tsy hafa ity vavahadin'ny lanitra. Tonga eto zasy ianao ry havana, hanome voninahitra an'Andriamanitra ary ahatsiaro izany fitiavan'ny tompo atsika izany. Tsaroana mandrakariva nefa ny tenin'Andriamanitra hoe raha vory ny zanak'Andriamanitra mba eo koa Satana. Androany ry havana tsy amentsika fitoerana eto ny devoloka andehantsika rehetra anao ny hira ao amin'ny firanany fifoazana vasivy amby telopolo na fa efapolo rehefa nay masinao ambony iraka Jesosy Tompo. Izay aty dia mila vonjy hafanao sy hatanjao ny andiny voalohany ihany andravana ny asan'ny Satana. Rehefa nay masina ao ambony irakize Jesosy Tompo izayo ati dia mila vonjy hafanao hatanjao. Rehefa nay masina onirira manafana ampahery sani volazolazo mamondana vonjy salveny vaksana. Tonga eto amin'ity toeranyity zay Jesosy malala zay anondreanao ny lohanao ka hijerevanao ny mpanomponao tsiraray avy araka ny voalazany soratra masina hoe raha mba hitanareo re zay malalako zay inona ny lazainao azy, lazao azy fa marari-pitsia. Lehibe ny fitiavanao Andriamanitra ny zanak'olombelona dia miazakazaka ianao mijoro eo ambaravarany fonay ka mandondona mba te hiditra ao anatin'ny fonay ao. Fa lay Satana fahavalo tsy mba tahaka an'izany fa manao be fiavy, manao amboletra tia hiditra ao anatinay ao. Ary raha tonga eto amin'ity toerana masiny zay Tompo malala dia tsy tia nifantoka tanteraka ho tafaray aminao Andriamanitra satria fantany fa raha tafaray amin'Andriamanitra zay dia hitoerany fahafahana. Ko ankehitriny Jesosy dia tsy manaiky an'izany zay fa efa nomena fahefana izay andravany asa matin'ny Satana araka amin'ny teninao Andriamanitra hoe roainy demonia dia andozitra anareo izy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay velona sy mahery avy any Nazareta no andatsahana afavany an-danitra andoro sy amdefina ny asan'ny Satana. May kalan'oro sy ny vazimba rehetra may ny asan'ny Satana fa na ny Lucifera Belzebuba dorana amin'ny afon'i Jehova nitafika ilay ratsy levina amin'ny anaran'i Jesosy dia atsipy any afariafo rehetra any andavaky ny elo, levina fanany framason, levina ny hypnotisme, levina cryptalgon, levina amin'ny anaran'i Jesosy dorana may mahazavelona Satana bombar, dorana fanany Jezebel, dorana amin'ny anaran'i Jesosy dia atsipy any afariafo rehetra mandrakizay. Tsy manana fahefana eto amin'ity toerana ity fa voasoratra fa ny tranoko Jehova dia natao hoe trano ivavahana. Aoka ameno an'ity toerany tenao Andriamanitra androany dia mba ahazo hery izay, mba hanana fiainam-baovao izay ary tahaka ny ilatsahany fanamasina tamin'ny apôstôly fahindry no amenonao fanamasina amin'ny olona tonga eto. Sotra Tompo, aleluia, amen. Ho amitombonao amintsika mandrakariva ny havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Andehantsika rehetra ry havana nome voninahitra ny tompontsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Haleluia. Masina Jehova tompony maro, ienky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ny salamo faharaiky amby roapolo amby zato. Salamo faharaiky amby roapolo amby zato no irahantsika mamaky ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary ho setrin'izany dia ny firana protestanta enina amby fitopolo miderahany iromino ny mpanavitra anareo. Andro atserovany kristianina rehetra ny fahaterahan'ny mpamonjy ary dia ho vetesitsika sahady izany mba ho teraka ao am-potsika tokoa an'izany mpamonjy izany. Rehefa eo ambany masontsika ary ny salamo faharaiky amby roapolo amby zato dia irahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manompo ny masoko eny an-tendrombohitra aho. Avy ahy izany famonjena,
ny famonjena ty avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozozo aneny tongotrao, tsy ho rendrena aneny mpiaro anao. Indro tsy mahatorona rendrena ny mpiaron' Israely. Jehova ny mpiaro anao, Jehova ny fialofanao eo amin'ny akavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaranao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Midera anirimino nirana futsanare ananta taferidera anirisisu lay mitafy voninahitra miatsara tapatsotra ary tsy misy azoana amin'ny fahalebiazana fa zany herinao mahagaga matalanjona izany koiza ny fahavalana matsiaro ny famotrampon'i Jehova araka ny volazany mpanao salama hoe raha manompony masoko eny atendrombohitra avy aiza ny famonjena. Ny famonjenana ity avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Feno fiarovana tamiteraka izay tompo malama, ary tsy nisy nandrombinana izay fa nomenao tomponandrom-pahavelomana dia velona natrapamonjena tratra nyty androandroany ity. Jehova no anjarako ny fanakadiana tena azy ahy, ary ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara anay dia nitomy ny fananao masina izay hoe tamin'izao eglizy masina izao. Sotra be dehibe tompo no ny amin'ny fahasoavanao rehetra zay nampandalovinao teo amin'ny fiainana tsiraray avy, ary marina ny tenin'ny apôstôly Jona fa manokatra varavarana eo anoloanao aho ka tsisy arindrona zany mandrakizay. Ny fahasoavanao Jesosy Kristy mbola natoy izao anay tsiraray avy. Tsy mba nijery ny abetsahan'ny fahotana ianao, tsy mba nijery anay araka amin'ny maha-olombelona anay ianao, fa hoy ianao Andriamanitra hoe famindrampo ny sitrako misaotra tompo. Ndreto zay matsiaro zany fitiavanao zany, na dia olona mpanota tsy mendrika azy zay dia mbola natsanganao ny diovinao ny tafianao voninahitra. Ndreto ilay navotanao avy lavitra tompo, tonga mitsaokanao eto amin'ity fiangonana ity, hanome voninahitra anao zay. Na tsy mahay fomba ny any an-danitra aza fa fomba n'olombelona ihany, fa mahakasara ny eritreritra izay. Ny alehibe izany herinao zany, ka ndreto zay rehetra tompo handotra ny ao anatin'ny fona iaho, ary araka iky izay amin'ny iran'ny anjely manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, ienky ny vonina ny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Sotra n'Andriamanitra zasy anao ry havana, mbola nitahiny manokana mbola nahatratra nyty Alahady fahatelo amin'ny volana Desambra ity. Tonga sady isika ry havana eo amin'ny fotoana izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny ray aman-dreny pasteur Iraka Sasa, ka melohan'ny itsangana mpanompo ny tondra n'izany tenin'Andriamanitra izany firana protestanta 300 ry Jeso tombo tsara ao iresy lahatra aho izao.
Vavaka isika voninahitra ny eo anao Andriamanitra. Dia le Andriamanitra tokana loloavinay atapolohana mipetraka amin'ny seza fiandrianana manerinerina any amin'ny lanitry ny lanitra, kanefa dia miondrika mijery ny mpanota dia izay rehetrarehetra izao zany. Misaotra Andriamanitra nanomeny Jesosy Tompo, lay mpamonjy anay, lay tianay, lay mandefitra mandrakariva aminay, ninona dito ny fonay, tsy mba nafoy anay ho zanaka ao lahatokany io dia Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy, nanaiky anao nidina tety an-tany, nanetry tena faran'izay ambany ty ambany. Nefa izay olombelona tahaka ny hoe eo amboninao foana fa tsy mba ataonay amboninay ianao. Anak'izay Jesosy ka manaonao foana, ary zany indrindra Jesosy ny antsona ny anaranao, mba tongava Jesosy. Fa mila anao ampahery na ny mpitarika indrindra tadarandrena atoandro, mila fampaherezana izay. Ary zay mitory Jesosy, ataovy tsapako fa miteny rehetra laoko ny vavako androany dia tahaka ny boomerang ka alefako any amin'ny olona, fa miverina ty amiko ihany, araka miteny Isaia mpaminany. Tsy miverina amiko miteny rehetra izay nataoko, raha tsy efa natamiteraka izay rehetra nikasako azy. Misaotra Jesosy mangataka anao ary raha kofy ny fananao masina izay rehetrarehetra, mba handraisanay Jesosy zany fampaherezana zany. Amin'ny anaranao Jesosy velona, zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta, no angatahako izany vavaka izany. Amen. Eny ry havana, voaloha teny dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Zava-dehibe no nionana aminareo zao, tena mampahery ry havana. Vao mahita anareo fa ny anay ingera misy dia misy 70, ohatran'reto fotsiny angamba eo akaikely. Dia raha mba mivavaka dia mangatsika nanira azo, mangatsika nanira azo. Fa soa ihany ny tenako moa fa sady mitarika no mitendry no mitoro no mihira, zany ny afa tsy mba manana mpitendry tahaka ny ety. Dia zany ny fifaliako miona aminareo, ninonina mety zavatra efa renareo ny momba na dia izay indrindra ny fampaherezana ry havana. Androany atsika dia mba hijery kely aloha amin'ny mpanjaka voalohany, toko 7:20, ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30 ihany. Mpanjaka voalohany 18 verset 36 à 39, 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Izay vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary nono tamin'ny fotoana ny fanatitra hariva dia nanatona Eli mpaminany ka nanao hoe: Jehova, Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary zao ny mpanomponao, ary araka amin'ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mianoa Jehova, mba afantarany reto olona reto fa ianao Jehova no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony. Dia latsaka ny afin'i Jehova ka nandevina ny fanatitra hodorana sy ny kitay azo sy ny vato ary ny vovoka, sady nandritra ny rano tao anatin'ny hady kely. Ary nahita zany ny olona rehetra dia niankohaka ka nanao hoe: Jehova, izy no Andriamanitra. Jehova, izy no Andriamanitra. Dia mbola tohizatsika kely ao amin'ny Joela toko 2. Joela toko 2, page 918 zany aorinan'ny Hosea, Daniel, Hosea, Joela. Joela toko 2 ka ny 2:20, tapany voalohany ihany sy ny 3:30, tapany voalohany ihany. Joela toko 2, 2:20, tapany voalohany, ary 3:30, tapany faharoa.
amin'ny anaran' Jesosy tompo manao hoe koa dia ankehitriny aza hoy Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra 3:10 ary ny fonareo ny triatriaro fa aza ny fitafianareo. Amen. Ray masino manamasinanay ny fahamarinana fa miteninao ny fahamarinana. Eny ry havana malala nisy tsara ihany mba hafantarantsika an'izany. Mbola hoiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsara mihitsika ho azavaina amintsika. Alohan'ny hafantarantsika izany tena tenin'Andriamanitra izany, tsara ihany no ilazana témoignage kely aminareo. Tamin'ny 3 taona lasa dia niona tamin'ny dada Randrena Toandro taty. Torana mihitsy aho izao ny teniny sasa miomana osy fa anivana zao Jesosy. Anivana dia ahoana pasteur? Ho alainy mihitsy ozy zay rehetrarehetra tsy mety amintsika mpanompon'Andriamanitra, na pasteur, na iraka, na mpiandro, na sampana maro samihafa. Rehefa tehitra izy ngeka tena vonony. Dia ozy a mantsy ny dada. Zaho a dada, le tambany vohitra be fa tambarika namiosina pomba aza tsy mba marary. Tena tambany vohitra. Zay hoe rehefa mitoto vary eny ambany vohitra dia ozy mama makasivana. Dia sovany no vary, mba hiala ny voanahidratsy, mba hiala ny tsiparifary, mba hiala ny vato kely. Ohatra ohatr'izao. Aminay hoa zany le manivana nge dada dioviny. Fa zaho raha manivana zany Jesosy dia za manantena fa ho dioviny. Dia kanto ry havana vao tamin'ny 2 taona lasa naharary aho. Naharary ry havana, io kiboko io mizitra be ohatran'ireny lamosinombo ireny. Manaintaina zany fa tsoriko aminao ry havana. Manaintaina nandritry ny 3 andro nanaintaina tao an-trano. Inona ary Jesosy ty mahazo aty dia naka mpiandry anankiroa, pasteur anankiray zay ao aminay dia mpiandry anankiray. Andao esao kely dia efa fahazo amin'ny rahan Jesosy fa tsy zakako tsony. Dia tonga le pasteur sy le mpiandry nametra tanana. Ohatrany tsy nisy vokany, tsy fantotra na inona ny any. Dia le dokotera intendant miditra hôpitaly ianao, dia nampidirina hôpitaly aho. Dia vao tonga tany amin'ny hôpitaly premier jour dia natao ny analyse rehetra. 2e jour nivaly ny analyse. 3e jour dia ozy ny dokotera, tsy tanay mihitsy zay aretinao pasteur, za mo fantany fa pasteur, ka noho izany dia avoakanay ianao rapitso. Dia ahoana ho azany? Avoakany ka tsy tanay tsinona. Atao dia olo diagnostika rehetrarehetra fa tsisy. Dia zanako moa vavy niona tamin'ny dada dia hoe dada marary dada any ampitana. Dia ahoana natao? Dia fa inona marary? Mivoto be ny kibony, mienjana be. Asaivo makaty dadanareo fa ho foaty eo izy. Dia avy eo koa izy ny teny hoe zao ny valim-bavaka avy amin'ny mpiandry anankitelo zay nitsotro amin'ny-bavaka amin'ny dada ozy. Asaivo mody dadanao fa maty nio aretin'io, fa tsisy olona velona ka tratran'io aretin'io. Za tsy malala le aretin'io lasa na dia mariary azy ny an'ny tomobile dia lasa ny tady biedy tonga somatsara. Rehefa tonga dia tonga mpiandry anankitelo na niasa tamiko. Nitomany ry havana nandritry ny 3 andro satria le kibo marary be io potserina ohatra ny renininy ireny. Tsy maintsy mivoaka satana. Nandritry ny 3 andro fa ny 2 premier jour nanatrika tao mivadiko, nanatrika tao ny zanako. Fa ny 3e jour dia ozy le mpiandry anankitelo. Aza manatiny eo tsononareo fa tsy zakanareo dadanareo mitomany. Mitomany ry havana fa tsoriko aminao zany. Mitomany aza mandanareo tsy hanefitra ato fa tsy zakako mahita anareo mitomany amin'ny dadanareo. Dia lasa ireo zareriny teo. Potserina ka tao daholo kiboka. Dia manotra tsisy ohatr'izany. 5e jour ry havana sitrana tanteraka. Dia zao no nahavariana ry havana. Rehefa sitrana dia ozy ny mpiandry ny diakonina namako
ny pasteur namako, ny iraka namako, tsy be dia be le tia ihany. Pasteur ngaminareo miatako le tia ihany, misy nge tsy tia. Marina sa tsy marina? Dada ve tianareo rehetra aloha sa tsy tianareo e? Ary misy ve tsy tiany dada? Misy ka. Misy. Jesosy aza nifidy mpianatra 12 ray ozy a de voly. Azonareo tsara. De ozy le mpianatra diakona namako reo sy le iraka. Pasteur mahagaga ianao. Ny olona rehetra rakara marara ety Madagasikara makany ampitan-dranomasina ho tsabona, ianao ndray any no miverina eto Madagasikara fa inona marina no tena ao anatin'ny lohanao. Ka sy mahasitrana ho any ihany, fa aty ny mahasitrana, fa maninona ozy? Misy Jesosy eto. Tena lazaiko anao. De sitrana. De petraka teo rehefa sitrana somary nizaingizaingy ihany niditra teo rehefa sitrana. Fa mbola sy tena nahazo aina fa tena lany mihitsy angery avy. Tena lany. Zany fanaitaina mandritry tsy jour zany, tsy supportenao zany. Saotra Jesosy. Zay iny tiako fantatrareo zany no anankiray. De iny zahako narary iny mahatonga ana miteny anareo nge le ao amin'le ampanjaka voalohany ao. 7:7 dia nilasaka ny afon'i Jehova ka nandevona ny fanatitra hodorana sy ny kitay hazo sy ny vato sy ny vovoka ary nandritra ny rano tao anatin'ny hady kely. Mba azonao sara-tsaina rehefa nanao fanatry Elipa aminany. Nalaina kitay hazo be dia be natao teo fanatitra. Dia nasiana vato ohatran'ireny moelon reny 12 manodidina. De ozy izy Eli ndala maka rano amin'ny siny 4. Arara ao fanatitra ny rano 4 ny siny nararaka 1, 2, 3, 4. De ozy ndray alefaso ndray. De naka ndray de mifenona 1, 2, 3, 4 firy zay. Valo. Mbola 7 ndray mandeha ndray. 1, 2, 3, 4. Nakaiza le rano? Na meno le ady kely manodidina le fanatitra. Rehefa nilatsaka ny afon'i Jehova, lana ny vato. Vato moelony dory raha mety may. Fa tena may ny afon'i Jehova, mahery nge ny afon'i Jehova. Le tenena antsika hoe may amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. May! Tena may moelon ry havana. Tsy hita ny fanatitra. Ny kitay azo. Le rano aza ritra tao. Zany ny herin'Andriamanitra ry havana. Azanareo tsara zany mahafinaritra ngeo Jesosy io. Ary nareo sambatra mihitsy fa raha mbola toritena. Zaho moa isaky ny alady manina satria izay 12 vao manomboka. Miainy toritena eto foana. Ndrindra ny afatra dada. Misy tenin'ny dada tamin'ny 2 volana angamba izy inona 2 volana mahery kely. Zay nahatonga sany inona raha ny tena tiany Jesosy tenena. Eto amintsika eto izy dada. Izy io. Misy olona tena mahay mivavaka mihitsy. Tena mahay mivavaka. Kanefa tsy tiako mitoetrany. Grave be zany. Sasa mahita amin'ny pasteur mitarika atao. Ohatrana mahery fiteny. Ary zany no ilaina. Rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra atao miakatra kely ny volume. Fa reny ry havana malala. Tsika moteny Jesosy ry havana. Tsika ne ry havana miteny amina zanona atao. Fa rehefa mirehitra mitarika. Ary mino fa zay rehetra mino amin'izao fotoana izao ho tonga saina toa marina ihany zao. Mila mirehitra tsika ry havana. Na mitory tsika, na mitarika tsika. Atao vira tena mirehitra mihitsy. Zay ny tadiavin'i Jehova. Fa ho may dododolo na ny moelon, na ny hady kely, na ny rehetrarehetra. Ny ekoka ny vahoaka. Jehova izy no Andriamanitra. Jehova izy no Andriamanitra. Zay zany ny anankiray. Jery nge tiako amin'ny Joely. Le mivakitsika teo. Joely toko 2:17 sy 2:17. Ny fonareo ny tiatiaro fa zany fitafianareo. Miverena amiko amin'ny fonareo rehetra. Ny ary havana na tonga naniverina amin'i Jesosy. Tsy za loatra.
za fantatro ny fitiavany fantatro ny zavatra nataony amiko ary tsy ho adiniko mandrakizay niza miteny fa zany sasa zany olona tena tsy mamely zany na mamely na tsy mamely za matoky an' Jesosy hatramin'ny fahafatesana tsoroko anao zany ary io Jesosy nikarakara io za milaza aminao fa tena tsapako mitsy amin'ny fiainako tsy mieritreritra ny zavatra ataon'i Jesosy mihitsy fa miraraka dia ireo tsara ny amin'ny bokyny Malaky atoko 7 hoe manao fa folokarena fahoviziko afako ny varavarany lanitra ampidinako fitahiana mananamby ampy ho anareo. J'ouvre l'écluse du ciel et je vous fais descendre la paix indéterminée. Zany ny fitiavan'i Jesosy. Raha ny fiainanay za ry havana ny anay aloha dia efa za matoky ohatra ny dada ve dia teny anao hoe dada aloha ohatra ny tao tsy mino misy samiteny zany ve io raha tsy io tsika tsy ohatra zao fa lazaiko anao na iza zao azy raha tsy io nefa za zao lazay ny olona hoe isa sa zavatra tsy tiany dada anokana ny dada ny ekotrio ary efa nanao elany dada io Jesosy dia mia am'zany mia se Jesosy za ve dia hanao an'izany ray aman-dreny tsy ohatra zao ty sasakelinareo ty raha tsy io ray aman-dreny fitariana ane zany mamy ane za miteny atao midady zany na dia indraindray masika ary izy efa miteny aminareo fa zao atao nefa nareo tsy mety zao sy miteny zany masika ihany izy ndretonge nefa olona malemy fanahy raha ny malemy fanahy mba miteny maherotra zany mieritrereta ry havana mieritrereta tsara dada le malemy fanahy le tsotra raha misy olona mitsotra eto ambonin'ny tany voalohany izy ny faharoa rehefa tsisy ny voalohany io voalohany tsy mbola nahita olona tsotra tahaka an'io ny any tena tsy zakako ry havana alatsiny tsy ny amiko loatra mahatonga nasarotiny amin'ny fiangonana na FPVM eto Taninanandrano na ny ampitan-dranomasina rehetra zay na le rehetrarehetra tany fa ndraindray le izy tsy mety amiko mihitsy efa miteneniko ny dada tozy dada hoe ena ary tsy manenina ndasoloetiko mibavaka dia rehefa netiny ambavaka dia inona nataon'i Jesosy io izy io azonareo antanina tsara ozy Jesosy tamin'ny pastera aza terenao asasa fantatro ny sasa fantatro ny fanompony fantatro ny ao anatin'ny fiainany manontolo za ihany no ataony lola harana alao izy anao zay mahafaly azy amin'ny fanompona anao dia nitenen'ny dadan'izany dia ahoana ry dada zany dia sao dia tsy mety ao zany fa sao dia fandokatokafanao aho fotsiny zany ny teny Jesosy izy avy alao izy anao dia ho hitanao mandehana any ampitany anao fa ho ataon'i Jesosy mamirapiratra ny asany amin'izay rehetra anyrahany ianao dia ndre mandeha izay tamin'ny rotaona izy iny vao tamin'ny teo izay asana roa volana zay nandeha tany Maorisy nangataka ry zareo endao paster sasa matongava ty fa misy olona atao batisa ty misy olona atao tokana katekomena ty dia misy olona tokana ny dekona dia vita iny dia nataony dia asana telo andro lohany dia ozy indray paster sasa ka nareo mivady ane irake ka maninona raha tokana anareo koa le mpiomana ty aminay ozy aho hoe azafady ho tsy manam-pahefana mpiandry dada rery ny manam-pahefana io tokana io na tsy tokanana io fa zaho tsy hanokana mpiandro zany no alehanay mivady any arandray any dia nandeha tamizay dia mbola sandeha zay dia ozy dia ny telefony eo dia ny telefona ny dady izy dia hoe dada misy mpiandro tokanana ty aminay ka paster sasa mivady efa eo aka ty kanefa tsy mety hanao fanokanana mpiandry izy dia ozy dady tsy marina ny azy tsy mahazo tsy manana droit am'izany aho hoe hanokana mpiandry any zany keny natao dia lazaiko anao fa rehefa tonga tany zay voatokana ny katekomena voatokana ny dekona voatokana dia milaza aminareo nandefa olona dada hanokana ny mpiandry miaraka aminay mivady reo mpiandry anankitelo reo lazaiko anao mba ho fantatrareo tsara samy nakasary an'izy telomena dada olo ny olona rehetrarehetra fa letonian'ny fiangonana rery ny mahagaga misy ore olona tompoko manodidina ny lohan'izy telo
dia nanatina le tony paster sosa inona ny dikan'ity zavatra fotsifotsy zaza ho ambagaga mihitsy dia teo ihany a dia mitelefona ny dada ray aman-dreny inona ho a dada fa misy sary ty naka sary daholo ny olona fa nen'le tony ihany misy auréole mamirapiratra ny lohan'izy telo ta zany nefa teneniko anao asa fataony jesosy mamirapiratra ny asa taonareo any za milaza aminao mihitsy protestanta ozy tsy mbo misy an'izany auréole zany fa ny katolika ny mamorona n'izany aloha asinan'izany dia ohatra ny Masy Maria zao dia asiny sary fotsifotsy manodidina asiny ohatra zao fa ny protestanta ozy mbola tsisy an'io fa ianao zao no nahita voalohany an'io ary zaza gaga ozy dadan'Andriana ataondro zany ry hafa ry asan'Andriamanitra mila tsika ny fotsika ny tokony tiatriarina raha ohatra matsapy ianao fa nampalahelo an' Jesosy nataonao ianao sy Jesosy rery fa tsy manatona olona inona reny ataoko zanga ny jangajanga maly dia ozy le mpiandry ianao zany nijangajanga kinona moana ataoko aminao Jesosy ve manao an'izany nde vehivavy janga zany natona teo io Jesosy tratra olona tana fa nijangajanga araka ny lalàna troambato fa maninona le vehivavy ihany no atao hoe mijangajanga io dia troambato aiza le lehilahy sa le vehivavy ihany mijangajanga amin'ny tenany zany ny asan'Andriamanitra mila fantarina tsara sondena tsara mihitsy hoe atraisa ary amaranako ny toriteny ry havana dia tsy maintsy manao témoignage kely eny ho anareo izay efa nandre manamafy satria niona tamin'ny tinio amozy tamin'ny tapabolana iny toy ny fara niona tamin'ny dadarandrena atoandro niona tamin'ny lanto rivo niarak'izay indroa milaza aminao ary fa tena ozy aho hoe lalina ny olona ay olona tsy manana eritreri-dratsy amiko kory za koa tsy manana eritreri-dratsy aminy ny olona manao hoe reo zavatra zao reo za miteny aminao fa io izy io raha nisy mpifankaty tamin'izao vao tonga tany larenao io pakany foana io tsy maintsy mivavaka ao aminay foana izy io za iny natserovako azy tsy nisy ady tsy nisy olana zany ny fitiavan'Andriamanitra zany zay everina ho fahavalo aza ozy Jesosy hoe tiava ny fahavalonareo nefa tsy fahavalonge raha tena fahavalonge sarotra mity azy naka ny vadinao veranga le olona tiava ho any fahavalonao vao mahita an'le olona anao dia efa marikivy kiveranga dia nanao an'izany tamin'ny vady tsy madio ny fonao fa milaza aminao marikivy ianao zany ry havana miaraka amin'i Jesosy ty témoignage zaiko ty dia tataka izao le izy 7 taona lasa zay valo dia nisy ray aman-dreny teny tamiko paster Sosa ianao nefa ray aman-dreny mba hajao raha laza ny maray aman-dreny ray aman-dreny tato mba hajao ny maray aman-dreny ianao fa aza misary adala ohatry ny ankizy inona ho any tianao lazaina ray aman-dreny zay manaja anao tokony ho ajainao le toerana napetraka aminao fa aza mihirahira ohatran'ireo zaza kely reo tsony mitendritendry ohatran'ny olona tsisy valeur ny maray aman-dreny ianao mitendritendry sady mihira na rary ihany ny foka hoe ahoana tokoa moa zany sa rehefa antitra zany tsy mahazo mitendry zange zao 7 taona enina amby 7 taona fa za zany tsy mieritreritra n'izany hoe 7 taona zany fa izay sitraka ao Jesosy dia le olona io miteny hoe mba hajao zay ne manaja anao ajanony zay mitendritendry ajanony zay mihirahira fa velao mba ho an'ny ankizy reo ny CFF ataovy le ianao nazantsapazina rehefa vita ny toriteny zany zanako zany raha mety hoy aho raha mety zany ira izany niran'ny foroniko voalohany tamin'ny 1972 2:70 ka tamin'izao 2025 tsy afaka ataon-dohako tsy afaka ataom-bavako ianao no azo antsapazana dia nandeha anakany dada ry avana nytany dada zaho nyteneny ray aman-dreny aza mitendritendry aza mihirahira intsony fa afa-baraka ny maray aman-dreny ianao dia ozy dada ianao koa tsasahotra ny vaovao taizany ray nisy an'izany efa hoe makaboky malaovy ny baiboly mibeba mitomany rehefa mitomany ianao dia mieteny araha Jesosy dia nakateny fa nahidada aza gagabe ary za mpamaky baiboly sasao sy mbola tsy nahita n'io teny io zaza mbo gagako netiko tao amin'ny dada
Kofike baibolinareo. Ezekela toko faharoa ambitelo efa an'izy efa nahireo manamafy fotsiny. Ezekela 33 verset 32. Ezekela aorinan'ny Jeremia, Salamo, Obolana, sy mpitoroteny, avy eo Isaia, Jeremia, Ezekela. 33 verset 32. Dia aloha mba iarahantsika mamaky io fa sady fianarana ao antsika tsirairay avy ny io fa tsy ho anarery. Verset 32 iarahantsika mamaky manao hoe koa indro ianao dia ataony ho tahaka ny mpanao hira mahafinaritra. Misy sangikely io. Ino ry ambany ry? Kalokalo. Zay le aza mirahira tsony ianao fa mahamenatr'olo le faray aman-dreny. Dia inona mbola zavatra tena tsy zakany. Ozy hoe grave be zany. Zona fanitra. Izay tsara feo sady mahay mitendry. Le tomany namaky an'ity baiboly ty fantelo ny ary havana. Fa tsy nireo marke misy an'io teny io ao anaty baiboly. Tany Andravoahangy nanomboka namaky baiboly tsika amin'ny Genesis toko voalohany androany rapito Genesis toko faharoa ainsi de suite jusqu'à hatramin'ny apokalypsy. Zany nivanginy Jesosy tamin'izany. Tata, aloha mamaky baiboly ny fiangonana. Tany Andravoahangy zany. Fa ahoana mahatonga samy teny? Aloha mamaky baiboly. Isan'andro dia mamaky toko ray. Genesis toko voalohany, Genesis toko faharoa, Genesis mandra mahatonga ny apokalypsy. Telo taona telo volana ary 5 andro moa izay raha tsy diso. Vita ny famakena baiboly hatramin'ny farany. Mamene zany tamin'izany. Firy nanangatana hoe anaky manangana daholo. Zay toko atsangan'ny tana zay amaky atao anatrehany Jesosy mba ho hita nanangana ndray fiangonana. Rehefa tonga ny fotoana vita hatramin'ny apokalypsy, atsangany hoe ny tana zay nahavita. Isaina miratsy atanana ry avy. Tsy afaka ny andanga. Raha ianao no mandanga, zana vita toko nefa renao natoro fotsiny. Zany ane zavatra nisy teto amin'ity fiangonantsika ity. Ary io dady io. Sambatrareo mbola zany ke lavidavitra. Zany fanahan'le olona. Raha ataoko hoe nampibebaka fanahan'olona any amin'ny ataosika hoe tsy efa mihoatra ny 10 000 moa zany. Nataoko hoe 100 000 pour éviter. 100 000 zany hoe raha etsy ny fanahan'olona bebaka no ny toroteny nataony tata. Zamba nanao na ny toroteny na ny hira raha misy angambany 1000 mba na 2000 zay mba nibebaka ny amiko. Nyako ry havana reo olona kely 2000 zay nibebaka no ny toroteny nataoko sy ny hira nataoko. Reo ny any mamparary ny foko fa tsy za loatra. Marary mitsy foko mahita anareo hoe zay nge pastera zao marary ny foko. Za mino fa nahitata koa raha marary. 100 000 ve ny fanahy voababo bebaka no ny teny nataony tata. Dia velo faty fotsiny amin'izao ve. Mila fampahirezana sa tsy mila. Ary tandremy manao tsinitsinina madinika mino aho hozy Jesosy. Inona le madinika? Za zao pasteur. Dia misy katekomena ao amiko. Dia masika be. Nareo tsy azo tokana fa tena aiza verangady. Zao mbola zao dia misorotoko, zao dia mifokasikara. Azao manao lava volo. Amin'izao fotoana zao nge tsisy an'izany tsony. Na lava volo io na fohy volo na inona io. Manokana anao anaka ka voatokana eto. PDB fianakaviako fa tsy miteny fianakavianareo petsaka ny fianakaviako voatokana eto. Fa vita le fanokanana manaiky eto mikanomponao mandrakizay manangatanana eto. Tsisy 2 volana 3 volana tsy miditra ato tsony. Fianakaviako zany Dio za inona no toraka izy fa tsy mety ane zao. Reny fanahy reny ny tiako vonjena fa tsy niahy. Ary nareo koa, nareo nampitondry anareo, na izy anareo mba jereo zay fanahan'olona ny bebaka izay dia ho hitanao fa tsy maintsy kompense ny tompo ny fitiavanao manompo an'Andriamanitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Amen.
asua fana situ kunifa aeche ena Shando kitumpo manake ere Isa na bomba simite ere Eno ireni uluna au Nansha jano simita lau Manji amani chofita fana situ kunifa anekena Ila inifa asua fana situ kunifa aeche kena Janda kitumpo manake ere Isa na bomba simite ere Eno ireni uluna au Yansha jano simita lau Mahakacho Yalele ena Honkaza Yalitunike ena Yansha ulefama une ena Unena maunena Iteja na ufenu veta ena Iteja na nijuta sana Shira Yatumpo nifita fana Jana Numasu yatsapa sana Shire familia wanache ana Iso fiena sana kawisa Iso kacheru anulu ana Ifi neketa nifia ana Isu bijaja fahuta ana Ira sisini adala ana Uru kejote kelifu Uma kichuisa yanzu Shire familia wanache ana Isa fiena tana kawisa Isu kacheru anulu ana Ifi cheketa nifia ana Isu bijaja fahuta ana Ila sisini adala ana Uru kejote kelifu Uma kichuisa yanzu Mahakacho Yalele ena Honkazo Yalitunike ena Yansha ulefama une ena Unena maunena Iteja na ufenu veta ena Iteja nijuta sana Shira Yatumpo nifita fana Shano Nuwasu yatsapa sana Mahakacho Yalele ena Honkazo Yalitunike ena Yansha ulefama une ena Unena maunena Iteja na ufenu veta ena Iteja nijuta sana Shira Yatumpo nifita fana Shano Nuwasu yatsapa sana Dia misy teny adiniko kely satria nafarany dada nafarany toniako hoe rehefa vita ny toritenao pasteur dia mba lazovy ihany le ataonao amin'ny 28 amin'ny 28 zao amin'ny herin'ny androany zany ao amin'ny 4e étage dia nanaiky ry zareo hanaovana an'le hoe sakafom-panahy zay ho zaraiko aminareo zay ho ao rehetrarehetra dia mahazo maka ny invitation ao amin'ny espace fefy manomboka rapitso alatsinainy invitation gratuite io a dia izay manana invitation dia mba tonga dia tafiditra aoka dia amin'ny lahady zao zany a telon'ireo famonjena zay miaraka amin'ny lanto randrena atoandro sy sonne le mpitendry orga amandiny reny zany amin'ny herin'ny androany dia amin'ny 10 manomboka zay te hijery dia misy invitation fa raha tsisy invitation ohatra ny sahira le olona mampiditra sotra toko eny ry hafana malala rehetra amin'ny tompo misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany hafatra zay nampitondray ny mpanompony zany rehefa matsiaro ny aboky ny mpaminany Joela zay nilazany manao hoe vetivety aloha misy
fiara ontia laharana 2348 TAB mba somary akisaka fa manakona tsenan'olona 2348 TAB. Dia rehefa mijery an'ilay bokyny Joela toko faharoa andininy faharoambin'ny folo dia izao nolazainy hoe kona dia ankehitriny aho zao Jehova dia miverena amiko amin'ny fonareo rehetra. Ny fotsika riafana no angatan'Andriamanitra avao ny aviany aina fa rehefa mijanona fitepony foa tapitra troen'ny fiainana. Hitondra tena ao amin'i Jesosy isika. Fa tantara anankiray naondiny atsika tena. Nandeha teo moa ny toroteny dia samy mandray ny anjara tandrify ny tsirairay avy ka dia trafika nombala mahery dia ambava ho manampo mieritra. Fa izao ilay tantara tena marina tany aminay tany mbola ny ramatoa io. 20 taona. Efa maty indroa izy, ny fahafatesany voalohany tsy natrehako fa toa hoe accidenté teny atapony maridaza. Dia maty dia velona. Fa le faharoa indray ny tena natrehako satria ny ongana tao atohatra tao ty ramatoa be 20 taona dia ny lohany ny ambany. Dia rehefa nigidingy tao izy dia maty dia natsony zay hoe aia misy mpiara mivavaka aminy satria ny fiangonana rahavavy no mitaiza azy fa misy fiangonana zay ny avinya mba hatsona. Lasa zay dia niazakazaka zany nijery azy. Dia io ramatoa be efa zay efa maty io. Dia zao hoe ndao hivavaka zany dia apetraka amin'ny tompo dia inona ny atao sy ny atao mankety sy mankero dia nivavaka dia teo dia samy mivavaka dia vita mivavaka dia lasa aloha nandeha dia hoe karakaraina dia atao zay azo atao dia lasa nody. Za koa zany ohatra nefa be le zavatra ao anatin'ny loha dia mihodikotina fotsiny lohako. Dia ohatra ny tsaroko hoe le ramatoa be 20 taona. Dia ny antso le olona avany afaka atelona. Pastera miverena fa velona ndray le ramatoa be ty. Mba hametra tanana. Dia hametra tanana aninona. Dia hoe ka maty dia velona fa sao dia lolo vokatra tony fa mba sao dia manosika. Zay ihany manko le ny olona hoe raha vao reny ny maty dia velona dia lasa misy hafa maty indray zay vao zaho tsy natsona hanosika tsy haiko zany. Fa le aloha vavaka dia za fa mitsikilo hoe manao ahoana. Za manko mataotra le misanana vava be reny le Jesosy inony ty. Fa le ramatoa rehefa niditra tao zay le avy ny vavaka iny zany dia tsy haiko hoe inona nataony tao fa dia teo ampikarakarana teo dia nihetsika dia velona dia lasa tafapetraka dia lasa miteny dia niresaka. Ny anona antaniko azy dia zao ny mamaikalo zany dia zao ihany ny ara-panahy. Inona ny hitanao tany an-danitra tany dia inona naseho an Jesosy fa ny olona rehetra efa hoe maty ianao ko velona indray. Zao ihany ozy izy dia ny hoe naverony tompo fa mbola tsy vita hono ny asako. 20 taona. Andriamanitra 20 taona dia inona ny asa ataon'io? Androka devoly tany aminay tany efa nisy bebe nandroka devoly dia zao nataon'le raha bebe rehefa ela ny ela tsy nety niala le devoly dia ozy izy mbo mela amizay fa rerako bebe repaka fotsiny anjery azy. Tena ejana ny eo azy avy fa lazaiko aminareo za zany amin'ty le kimemelavy ty tonga dia nitsoahako ny akanjo nakaina tao an-trano fisainao mbo eja za fa nalala devoly zany nga misy mifampirarahany zany hoe reraka fa efa hoe tairy fotsiny alako naton'le bebe tsy moramosy dia mela amizay fa rerako bebe. Sika moa rehefa mahazo le teny radada hoe zao rehefa misy alibady reo tsy mialeo parivony andro asorony ody ka efa natao daholo ty rehetrarehetra ty fa izy tsy mety miala fa midongiziny eo. Dia zay disa Jesosy raha io ve ny anala devoly ohatran'le hoe tao ambo mahitsy fahiny ty hoe mela fa rerako bebe tsy imezany fotsiny io olona mitsongo zao izy io. Fa inona le asa tsy vita hoy ianao? Dia zao ihany ny asa tsy vitany zany dia ny hoe tsy navitany famela tamin'ny ty mpikarakara azy ny fihavanana. Fa ahoana ny tsy vita? Rehefa tonga teo an-danitra aho izy tsisy vady tsisy zanaka fa olany mikarakara azy. Fa rehefa niona tamin'ny tompo dia zao tonga teo amin'izany vavady za mbola tsy tantsy neta fa izy no mitantara. Tonga teo amin'ny vavady ngeza be io aho izy dia nijerena ny anarana teo le anarana. Fa saingy zao misy remarika teo amin'le anarana hoe mbola tsy niavana tamindranony ianao. Dia iny zavatra iny mivoaka avany ny tompo dia mifandresy lahatra amin'ny tompo. Ary zay zany le tenin'Andriamanitra hoe avy fandahatra isika. Tena ny fandahatra tamin'ny tompo izy zange le ohatr' zao dia zange nanao fiangonana tsara onena na za ohatr'zao. Dia ozy ny tompo hoe hitako daholo zany fa izao
zay vahanareo eny an-tany de vahana ty an-danitra fa zay tsy voavahy eny an-tany tsy mivahany an-danitra ndana aloha mahazo famindram-po de ndana miavana amin'ny olona io fa mbola miazona ny rambona akanjonao ny tanany de inona moazy ny tompo azy de ny famela tamin'le olona iny de mbola ao izy de mbola miandro ny ora iatsony ny tompo azy androany ry havana de ho ny tompo hoe aza ny fitafianareo ny triatriarina fa ny fonao indraindray zasy anao meriseritra hoe zany eny de hanala devoly de zany de hanao an'izao de hanao an'izao fa indraindray kevokevoka mihitsy amin'ny atsondrazafa hoe samy migidraky ny azy de samy migidraky ny azy ty ampiangonana fa ny sasany oatra ny rofiny tany naty poketra le devoly taty de any an-trano am'izay mitora-jofo ejana mihitsy oryavana tsy hoe rehefa ty ampiangonana ngetsika de mifankaty de croiser le bras fa rehefa tonga any an-trano de antsika vao enjana ny tolona de misy olona kivo mihitsy vao mamova vahady anao de fatany hoe ihany zany miditra zany fa mamitsaatsara azany fitafianao ny triatriarina fa mahitany eo am-potsy miloka Andriamanitra lay fotsika miatsara velatsy lay fotsika mankahala ozy lay mpitory teny teo hoe ngamonareo rehetra ty adaholy ka na alehany io na tsy alehany de gaga fa zao ry havana tsy misy kristiany zany ka anapahavaly fa aoka tsy ho diso adversera zay a de tsy hoe nde hanao réglement des comptes any ampiangonana fa mila atao vita fihavanana fa raha tonga ny tompo a ho tafiditra ve sa tsy tafiditra sao de hoe anao ohatry ny bebe de hoe de hiantso amin'ny pastera hivavaka sao de hifomy maty raha tsy mifoy eo zavadoza any de eo amin'ny vavadiny lanitra zany de tsy tafiditra ane manana ny anarana ho velona akanjo maty any firana protestanta 2:700 zanahary no mahela ny andro iainanao zay no ira ataotsika firana protestanta hoe dada ikarne zay ira izay no de ho ataotsika firana protestanta 742 nefa ny ato ohatrantsy zany navokany mitora-jofo koa nety raharaha ty e ao hoe ainareo le ira zanahary no mahela ny andro havelomanao a de eo ampipetrahana saintsaino hoe Jesosy a navita an'le asa ve za sa tsy navita ka raha tonga ianao Andriamanitra mba azo an'le fanjakany lanitra ve samba nanompo ihany tevezy zanahary no mahela zay fetona iainanay ka miandry sy mamela tomponandro anay nefa vitsy miandro naitsy eo ampitsangarana teny faroabetsaka ny andro lama nanarana zao misy feo manatary vita vanasa nanarana-po izay misy feo manontany vita vaniasanao mieza avy reny alobe mieza avy reny alobe sanabe makisika ry avana misotranao zay Jesosy malala ny amin'ny teny zay tonga taminay androany fa azany fitafianareo ny triatriarina fa ny folonareo fa raha ny ety ivelany te fantatra ao Andriamanitra fa to tahaka ny tsy manatsiny tahaka ny olona feno firavoravona miandro ny fahaterahan'ny mpamonjy nefa ny ao anatin'ny fona ao
dia feno rombaka soloto nanara-po tamin'ny fanaony zao tontolo zao ary tena nandany ny hery sy ny fahatanyrana tao anatin'ny fahatalana mahatsiary mandrakarivo zay Jesosy hoe maro-po sady be famindrampo ianao dia manararoatra n'izany famindrampon'Andriamanitra zany zahay dia rehefa ao akatakonana na rehefa any amin'ny tsy misy mahita dia manao zay ditry ny fonay manao zay rehetra mety aminay zay mamindrafo aminay zanareo mamelany elokay fa mipetraka aminay ny fanontaniana hoe vita va ny asa tena tsy nahavita Jesosy ny vitanay azy atao alasa fay nataoko toto ary zara fa vita indraindray hifonana aminao zany Jesosy ho avy ny alimbe hitsaranay ianao Andriamanitra ety ambonin'ny tany izay dia efa tsara ho sady tompo tsara ny anatin'ny saina sy ny fo sy ny fanahy fa hitanao Andriamanitra fa misy faka mangidy ao anatinay ao no mamaika anay dia ndeha hanala devoly dia hiazakazaka izay hanao ny asana ny rano tompo nefa Jesosy any misy zavatra takinao dia zany fitiavana izay mbola mifanenjika mifankahala mifona aminao Andriamanitra any Jesosy malalaka lasa manao valy faty lasa manao règlement des comptes zany no atao hifonana aminao zany Jesosy eo mamelany elokay tsiraray avy mampalahelo sy mamperitreritra ny tantara ny indraneny izy naverinao Andriamanitra ety atany satria mbola misy miazona ny rambon'akanjony manana alahelo aminy hifonana aminao tompo zay rehetra mety nataonay ay zay rehetra mety tsy fatanterahanay zay tsy mety miavana manambonimbony tena matimboninahitra feno fiavina vonakevitra hifonana aminao zany ka raha avy ny alimbe tompo teny zao hoe mba hitan'ilay mazava izay ary zany mahatonga anay mifona sy mibebaka eto anatrianao androany mamelany elokay Jesosy ary anonitra izay araka izany fiantson'ny filazantsara zany hoe mieza misaotra tompo ndreto izay manava ny fanoloran-tenanay Andriamanitra ary mitondra ny fonay eto anatrianao hatolotra ianao zany zay efa nangatanao atry ny ela mba hidiranao Andriamanitra fa tsy hainay no mity ny fahavalinay tsy hainay Jesosy ny miavana amin'ny rafinay fa mba raiso ny fonay dia amboary tahaka ny fonao mino izay androany fa tsy olombelo ianao ka ny anontolo fo ary zany nindramanay ny hirany Davida-panao salamy manao hoe sambatra ny olo zay voavelan'ny elona sy voasarina ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitana farany amen minana Andriamanitra tsy mpanamboaritra sy mitany ary minana Jesosy Kristy zanany tolonatotsika zay tolotolona tamin'ny farany masina nateraka manifestiny nizaby nampatokatoka no mbola tamin'ny Jerusalem matika nalelo nidina tamin'ny fiansy nitsangana tamin'ny fahatelo niaratra ao Andriamanitra mipetraka kavan'Andriamanitra Jesoa avy any tsara fela sy maty mino farany masina fiangonana masina manera saotolo zao fiangonana ny olona masina ny fahamelan-kelika fitsarana tena maty ary fiainana mandrakizay voninahitra ny Andriamanitra irery any haleluya masina 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 Jehovah tompony maro eka ny voninahitra mahasoaperina ny fiangonana dia mbola ampitomboana amintsika rery avana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika tonga eo amin'ny fotoana afaka lazana ny tsingerin-taona maro samihafa tsika ovakina mpanajana reto olana tonga ny anarana ety anoloana sy nanaingo an'izao alitara masina izao Andriamatoa sy raha madisany avy raha Elsoa Andriamampionina Lidy nirinantenena antsakolona raha kotondratafika zany Désiré Solo tera sy boto 30 taona ny mariazy tamin'ny 7 Desambra raha za fimpianarana dera sy raha lalason boto voangy anniversaire mariazy raha Andriamangason Joana Ertona tamin'ny 7 Desambra mangataka nira tia zaza raha Andriamalala Leonel Manoa 3 taona tamin'ny 12 Desambra raha Zoely Vonjy Noelinina raha Falimanana José mangataka fahendrena
Fidy sansclera efatra amby telopolo taona ny mariazy. Raha Biarinala anniversaire androany. Raha be manantsoa Tsikinirina Lesiana 10 taona mangataka fahaizana amin'ny fianarana. Andrianary Velo Maminiaina mangataka irany miakina aminao. Raha Kotarosoa Ivance Ravoaromanga Noroasina 20 taona ny mariazy tamin'ny 22 Desambra. Raha Fanomezantsoa Antsa anniversaire tamin'ny 20 Desambra. Raha Fanomezantsoa Fiobina tamin'ny 20 Desambra. Andriamboavonjy Antsa anniversaire tamin'ny 17 Desambra. Fitahina anniversaire tamin'ny androany. Raha Kotomalala Onsoa Andonirina anniversaire tamin'ny 19 Desambra. Raha Volonarivo Noeline Clarisse 17 taona. 20 taona na Dekona, 17 taona na Piandry. Anniversaire androany zany. Andriamaefa Mendrikiniena Valentin 10 taona. Raha Limanga Artina Bakoly anniversaire androany. Raha Zafindrakotonjatovo Bary sy Raha Limanga Tahina Bakoly anniversaire mariazy tamin'ny 13 Desambra. Raha Andriamiala Sonata Sadina Sarika angataka fahendrena. Ary Dauphin Sombola 20 taona ny mariazy. Dia miaraba anareo rehetra izay natonga ny anarana ty anoloana. Enina nanoratra na tsy nanoratra anarana. Ny kadao tsara indrindra atolotra anareo ny tenin'Andriamanitra. Ny lanitra sy ho tany ho levina hoy ny teny fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levina mandrakizay dia ao amin'ny boky ny Salamo varaka amby 20 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Salamo varaka amby 20 amby 100. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Andininy 4 ka hatramin'ny 9 manao hoe: indro tsy matorina rendrena ny mpiaron'ny Israely. Jehova no mpiaranao, Jehova no fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaranao ny fanahinao izy. Jehova iaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Hitsangana sika hitondram-bavaka azy ireo. Vavaka sika tompoko. Voninahitra ny emanao ry Jehova tomponay sy mpanjakanay. Le Andriamanitra masina indrindra, tompon'ny fahefana sy tompon'ny hery rehetra ny an-danitra sy ety tany. Ary Andriamanitra izay namorona anay. Teheranao izay mankalazanao reto olombelona izay noforononao reto. Tonga ankehitriny amin'izao toerana izay natokana hiderana sy hankalazana mezim-boninahitra naranao izao. Ianao no nankalazainy Jesosy raha tratra ny tsingerin-taona maro samihafa reto mpanomponao reto. Mangataka indrindra ny fananao masina izay Jesosy. Ianao le manana fahefana lehibe hanarany any amin'ny elo. Mba mamindra rehefa mamela heloka aminay raha sendra misy nataonay mety tsy fanaraka tamin'ny sitraponao satria hitsara anay ianao fa hifarana tiany taona. Misy nahafaly anao ve? Misy napatezitra anao ve nataonay mpanomponao? Na nanoratra anarana tsy nanoratra anarana eny izay rehetra tonga eto izao satria farana ny taona Jesosy. Mba mamindra fo mamela heloka anay. Manana ny tsy fahamendrena ny tsiraray avy Jesosy. Hitanao zany, ianao no mahita izay olombelona ny mety mitsara, fa ianao no mahita ny miafina indrindra ny ao am-potsy milaoka anay tsiraray avy. Ny famonjenanay dia avy aminao Jehova mpanao lanitra sy ny tany. Mamela ny heloka Jesosy, mamindra fo satria hiatrika taona vaovao indray reto mpanomponao reto. Tahio ny isan-tokantrano rehetra Jesosy. Tahio ny isan-baravarana rehetra. Tahio ny tokantrano izay mankalaza ny tsikirin-taona maro samihafa tonga nanoratra anarana ankehitriny. Amboariny ny kitaotaona rehetra, ampitombony ny fifankatiavany ao an-tokantrano tsiraray avy. Ao ihany koa ny tanora Jesosy mangataka fahendrena. Ianao ny tompon'izany Jesosy. Ataovy tahaka ny Solomonina mpanjaka dia mba mio fahendrena ireo tanora rehetrarehetra ireo Jesosy. Ao ny fianarana ho an'ny tanora izay mbola mianatra ihany koa, ianao ny ampanditsilo ny sain'ny tsiraray avy. Dia tahio Jesosy izay rehetrarehetra. Amin'ny anaranao no avana izany vavaka izany. Amen. Petraka isika tompoko.
Miarahaba sy manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo any fiadanana ho amintsika tsirairay avy a. Eo am-pitsanganan'ny ankizy rehetra, ny zoko mpampianatra sy ny dekona pia, ny hira 2:7 no ataontsika. Ry Jesosy zoko be fity, avia mitatana, fandrao zahay mania sy aviliny satana. Jesosy io tena tiako ianao, tena tiako be ho ianao Jesosy, tena tiako ianao Jesosy, misaotra anao zahay fa fantatray fa eto ianao, hitory teny aminay indray Jesosy, fenoy ny fanahinao masina izahay, ny fahendrena avy any ambony ho voninahitry ny anaranao ny fahavelomanay, misaotra zoko malala. Amen. Petrakintsika sady sokafantsika amin'ny boky aoriana ao alohan'ny salamo rakizy. Boky ao alohan'ny salamo testamenta vaovao taloha. Zay mihaino tsara daholo. Dia ao amin'ny toko voalohany ao, dia mafy be izay mahita an'ilay boky hoe Joba toko voalohany, dia ny andininy fa rehefa avy eo tononoko anareo. Izao ilay tantara kely, narary kibo rakizy ilay ankizy, dia tonga dia nikarakarany mamany ray sy valo. Izany ray sy valo izany rano mangotraka 2 litra, ampiana siramamy 4 sotro kely dia sira 2 sotro kely na 2 tsonga arakarak'izay hitan'ilay mama famapety azy. Dia rehefa misotro an'ireny rakizy dia sitrana ny aretin-kibo sady sitrana. Dia ohatr'izay koa ny fanahintsika ity mety marary io. Dia misy 2 sy valo omena antsika androany dia ny Joba toko voalohany andininy fa 7 tapany by. Miara-mamaky daholo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Dia alohan'ny hamakiana tenin'i Jesosy rakizy dia ataontsika hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Averintsika amin'izay izany, fa teo ilay fanaontsika ilay tsy mety, dia mamerintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Joba toko voalohany andininy fa 7 tapany by, fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Dia mitola tantara rakizy, dia 2 sy valo tsy ambaratelon'ny 4 ahoana hoe 2 sy valo tsy ambaratelon'ny 4 inona le 4 mi zany ohatrany hoe mi inona avy voatanisantsika teo, mahitsy, marina, matahotra an'Andriamanitra, mifady ny ratsy. Zay le hoe 2 sy valo tsy ambaratelon'ny 4 mahitsy, tsy miolakolana, tsy metsara velatsy,
milaza ny ao am-po mahitsy. Marina tsy mandaingalainga, tsy mananao foana ohatran'i Jesosy. Matahotra an'Andriamanitra iainan-dalana rehetra eny fatany fa ao ambony eo Jesosy mijery azy tsara mihitsiny a, dia tsy mahay manao ratsy zany ankizy izany fa mifady ny ratsy. Izay rankizy a, ny toetra mahasalama amin'ny fanahy antsika dia io natao hoe raisy valo. Ka raha marary tsika rankizy dia sokafanaingana le raisy valo. Joba 3:9 tonga dia sitrana 4,000. Mahitsy, marina, matahotra an'Andriamanitra, mifady ny ratsy. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Amen. Sotra to tsika rehetrarehetra koa dia mbo tahaka izany daholy fa krismasy ny andro miaraham-panao Jesosy. Niaraham-pany Jesosy ianao a dia satria salama tsara ianao. Iza ny nahasalamanao? Teka ho an'i Jesosy sika. Falima andrakarivo. Voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra sika tratran'izany andro krismasy zany. Inona moa zany? Isan-kerinandro ianareo sampana dia mitsidika fiangonana daholo. Misaotra anareo e, tsisy mahavita an'izany raha tsy nareo. Ozy nareo hoe makaiza foana fa ny sampana amin'izay alehany rehetrarehetra tena manampy fiangonana. Sasany tena mahavita sady mahavita manome vato sy biriky mantolo mihitsiny hananganana fiangonana. Tsapanao ny fifalian'ny tany ambanivohitra amin'izany. Sasany nameny taolina sy ny varavarakely rehetra averinao fa kely zany. Ary zay nahavita tafiny, nahavita ny rindrina, nahavita ny varavarakely, mbola sampana hafa indray a mameny karo rehetra ary ny pilipitra. Isaoran'Andriamanitra daholo zany, asan'Andriamanitra ao anatsika noho ny fitiavantsika azy dia Jehova ankasitraka anao. Izay fankasitrahan'i Jehova izay indrindra no iarahantsika isa-taona ndre mandeha isa-taona ane. Tsy misy mahazo mivoaka mihitsy ny sampana rehefa krismasy, fa mba etsika menakavy mba miona miara-misaotra an'Andriamanitra fa vita ny asa. Noho izany raha ny sampana rehetra fotsiny miankina ato amin'ny fiangonana ato amin'ity rihana ambany ity dia fa feno. Itsika mpiangona maraina eto zany a dia ho aiza? Zay ny olona rehefa krismasy. Zay a ny tenenako hoe misaotra an'Andriamanitra aloha satria feno amin'izay fotoan'izay a tsika rehetrarehetra zao tsy mahita toerana. Misy samia mitondra seza kely daholo. Fenona daholo na adiny lala tsara rehetrarehetra zay misy malaladalaka rehetra afa-tsy eto akaikiny eto amin'ny alitara rehetra eto ihany sisa. Tsy misy tsony io lala tsara io a fa zay andahanany dekona ary amin'izay fotoan'izay a tokony fipetraka ny elakelaky ny vahoakany. Tsy misy toerana zany. Zay ny tiako lazaina. Noho izany ho feno daholo zany hatrany amin'ny lala tsara rehetra sy ny tohatra. Ny 3e étage rehetra dia misokatra daholo. Asiana haut-parleur daholo any amin'ny 3e étage zay anareo sampana. Ratsy zany a,
tsomby atsika 4e étage indrindrindrindra zay tsomby dia mitondra seza ny maraina ihany tsika no manao an'izany a satria fiombonana zay ny pastera rehetrarehetrarehetrarehetra eto Madagasikara 800 ane amin'ny atsasantsika eto zany a hatramin'ity poto misy diny zany matrany pasteran'ny FPVM teto Taninanandrano daholo zany olona zany eritreretinao tsy mahagaga raha maninana maniry ohatran'ny Anandrano ny FPVM noho izany zay feonambentsika menakavy zay a ataovy zava-dehibe zao anao dia mividiana ny sezakely reny teny anao amin'izany a mba tsy fanometsiny mba tsy hisy réservation fa zay tonga dia mahazo miditra daholo mba ndray mandesa taona manao zany na ny lala tsara aza ho afy fianonana zao a dia konina mba tsy hibedynyzany tsony mba tsy hibedynyzany tsy asina ty tsy asina ty tsy misy an'izany tsony mandray mandeha fotsiny na mitsangana daholo ary tsika rehetrarehetrarehetra tsy maninona atao faran'izay fo ny fiderana an'Andriamanitra atao faran'izay fo fa nideran'Andriamanitra ny zava-dehibe ankalaza an'Andriamanitra zany ny fiombonam-bentsika menakavy amin'ny san'ny FPVM hatrany ampitan-dranomasina zany sotran'Andriamanitra raha velonaina amin'izany tsika araka ny teniko teo zany a rehefa krismasy dia ny maraina ihany misy fotoam-pivavahana ny amin'ny 7 sy ny amin'ny 10 ny hariva dia azo krismasy daholo zay ny sabotsy 27 décembre amin'ny herin'ny androany zany herin'ny maly amin'ny 7 hatramin'ny 4 ora vavaka fifadikana io a mba te za mihitsy indraindray ny tena manongo tena ame baiboly teo nge vetivety manongo tena mihitsy indraindray io Andriamanitra ohatrany tsy tafita mihitsy zany afatra zany a jerenao ny joba na dia ny joba teo fotsiny ary joba rolo mpianatra sekoly Alahady a dia klasin'ny hira dia tsy fiteniny hoe joba toko voalohany satria tsika tsy nanao mihitsy ny hoe hira toko 5:10 tsisy zany ato na hira toko voalohany fa rehefa hira dia hoe hira voalohany hira 12, hira 10, joba koa dia hira dia ny fiteny amin'ny joba tsy atao hoe joba toko voalohany fa atao hoe joba voalohany ny 1 misy ny 5 izy hira daholo ao anatin'ny baiboly a dinina avy a ny joba ny salamo ny mobolana tononkirana Solomona ary ny mpitoroteny ireo boky ireo a tsy azo tononina mihitsy hoe mpitoroteny toko 5:10 tsy fiteny zany fa mpitoroteny a mbola hira dia mpitoroteny 5:10 1/4 ireo boky 5 ireo a dia ampianarinareo sekoly Alahady zany fa mahamenatra be indrindra fa rehefa pastery nareo a no miteniteny foana hoe joba toko voalohany marikivy be ny pastera rehetrarehetra menao zany fa tsy nianatra misy nga zalahy io zay aloha iny amin'ny joba voalohany teo ary a joba voalohany
jareo no tsara nampibebaka ny joba dia na ny 750 ary nisy iraka tonga tany amin'ny joba ka nano hoe ny ombo miasa briky viavy mandratsana tao aminy dia namely azy tampoka ny sabeanina ka namahabo azy ary ny ankizilahy naasiany tamin'ny lela-tsabatra ary za dia raha rany sisa no afa mandositra iana tamin'ny ny 990 nisy afin'Andriamanitra lasaka avy atany an-danitra nandory ny ondry nandory ny nosy nandory ny ankizilahy nandevona ary ny zady zary azy zany mieritreritra n'izany ianao fifadikana zany ianao tsy maintsy mieritreritra hoe hoay zany loza be politika dolo zay menakavy latsahany varatra dolo zay tsy nisy niteraka tsony zay na ray aza tsy sava-panadinany zay na ray aza zay miasa varoaka amin'ny asa zany atao hoe loza dinina natonjoba ireny andininy faharoapolo dia nitsangana jobaka nandritra ny lambany io akanjony hoe tonga dia nindrovitiny nanaratra ny lohany kakasana eritreretinao zany sa manao zany ianao ivolonao tsara io tonga dia nikakasana dododolo fona rahandriamanitra fona ny akanjo nindrovitina daholo niampoka tamin'ny tany nekoaka sady nanao hoe mitanjaka no nivoahako avy tany akiboniny ary mitanjaka ihany a no verenanao le fifadikana jereo daholy na tamin'ny mpanjaka Saoly na ny tamin'ny mpanjaka rehetra hitanao anaty baiboly eo rehefa tonga ny mpaminany hoe beba daholy nareo fa ho lany ritrany amin'ny aretinareo rehetrarehetra amin'ny herinandro iny mpanjaka tonga dia nandritra ny fitafindry ny osin-davenina tsy misotro rano tsy mihinan-kanina tomany fona mpariovan'ny andro hatramin'ny biby fiompina ny ombona ny ondra tsy naverany omena rano mihitsiny dia mitomany amin'i Jehovah daholo zany atao fivadikanina misy zavatra mampatahotra anao angatanao fifonana amin'Andriamanitra miteny foana amin'ny pastera miteny foana amin'ny iraka mba tandremo no miteny hoe avy eo tapahana ozina inona zao ny ozina fantatrao nanompo sampony ny dadabenay tapaka efa miteny afa tsy zany manontany amin'ny Jehovah daholo sa ny soratra masina milaza bokyny Levitikosy ataovy foana alohan'ny bebana ho azy zareo ny soratra masina Levitikosy toko 920 ataovy eo anatin'ny fofoana isan'andro anao tsy Levitikosy fa ny 9:70 Levitikosy toko 9:20 page 122 zany Levitikosy toko 9:20
ny toko fahina ambyroapolo rehetrarehetra ny andiny voalohany faharoa fahatelo a milaza ny soa miditra aminao, soa miditra aminao, soa miditra aminao. Any amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo am'izao hoe raha tsy miaino ahy izy na mankatony didiko amavona reny didiko dia ho izy hoe izaho kosa anao zao zavatra zao aminao, fampitahorana aminao. Zay matahotra foana anao azy sao dia tsy afa-panadinana, tsy afaka tokoa. Manana olo tena hoe sao dia laozany foana ny adady, misy indray dia laozany foana, misy indray dia laozany foana, hoe laozany tiandray azy zao, tahotra foana. Aretina tsy azo tranony etsetretsetretsetretsetretra reo rehetrarehetrarehetra reo raha mbola tsy miaino ahy ianao. Andiny faharoa amby roapolo ampandehaniko aminao a bibiny handaniny zanakareo andringana amin'ny biby fiomponareo hatramin'ny fiompiana ataonao rehetrarehetra mato azy. Mbola trandretrandetrany ny andiny be deaibe rehetrarehetra reo. Diny fahatelo amby telopolo ianareo dia aheliko any amin'ny jentilisa anatsoka ny sabatro a entiko manenjika anao. Zany tsy maintsy be ny andininy fahaenina amby roapolo io ny lakile fa ary aiky ny elony izy sy ny eliko ny razany io ny eliko a sy ny eliko ny razanao dia ny fahadisoany zay nahadisoany tamiko hatranetrany napatezitra zay vao miverina ny fanekeko. Noho zany alohany anaovana an'izany fifadikan'izany mandehana manontany an'i Jehovah hoe inona Jesosy no mampatezitra anao aminay tany amin'ny razambenay any, noho izay zanany avy a hozoninao ripaka. Tsy maintsy manontany ho ahy, asa manontany pastera na manontany iraka hoe ory iraka zao ony a no fahotan'ny razambenay, mamono olona, manao sorona, dia ny tsy fahalalana no miteny hoe tapaka. Tsy tapaka firy ambizato anareo manontany an-dady aleo mbany sofa fa iza ny teny anao an'izany hoe tapaka tapaka, zareo tao ambony tao asehoko anao fa tsy tapaka io andotsika ivavaka. Raiso ny tenin'Andriamanitra, namela ave anao Jesosy sa tsy namela? Hoy Jesosy hoe mbola hoazoniko indray ianao. Aza maika tsisy dika, za misy efa miteny hoe tsy misy dika, misy fifadikany io raha tsy fantatra ao ny mampatezitra azy. Okizay fanamboarana granita misaotra be deaibe, misaotra mihitsy ny tsika menakavy nahavitan'ireo. Iny misy anan'io koralina rehetrarehetrarehetra iny a mbola ho fianoana rindrina dia ho sina fitaratra daholo dia mazava. Zany mbola asa be deaibe ato. Misaotra an'Andriamanitra sika raha mbola velonaina, raha mbola manao asan'Andriamanitra samy manao ny asa daholo. Misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo ka anao fanatitra aritsika izao zay mameampifaliana zay ihany ny Jesosy zay no ankasana indrindra.
Simba miraceri Minda pambaburifu Milenja zade pakafi Tewa lulu aku Mitalele chato meba uku Kamantu saadisu Siaya nefana fita kire Filazana maika tompoko a ny fiara 3651 WT BT 50 iangaviana mba hakisaka fambana varavavadin'olona dia tokony hitandrina ihany tsika tompoko rehefa mametraka fiara mba tsy hitondra fanavitoinana ho an'ny mpiarabelona amintsika. Mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo dia ampifaliana ny arabanantsika rehetra natratra izao Alahady melohan'ny faraparan'izao fotoana fanamandiny tena hijerena inona ny fananganana ny rava efa vitantsika teo amin'ny fiainana akaherezana hatrany amin'ny fandiniana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia toy izao indray ny fiangonantsika avy amin'ny F7 fifaliana indray ho an'ny firaisan'ny sapana eto amin'ny fitandremana FPVM Taninanandrano manasa antsika mpiara-mivavaka ho tonga anatrika ny fotoam-pankalazana fahaterahan'ny mpamonjy fa mpamonjy ny teraka ho anareo anio tanana ny Davida dia Kristy Tompo Luka 2:11. Toy izao indray mifandaram-potoana mandritra ny herinandro farany ankalazana ny Krismasy anio Alahady fa 20 ny volana Desambra ny sa ny alatsinainy 20 fanantenana talata 17 ny mima ny alarobia 4 ny CFF
ary ny alakamisy fa 5 ny volana desambra ny azo noely izay ataon'ny zanantsika ngava foana tompoko mankasitraka atsika rehetra dia mila ny fanotrona atsika ny zanakitsika ao amin'ny fanatanterana izany krismasy izany avy amin'ny sampana fanantenana fampidirana mpikambana vaovao ilazana isika fiangonana fa mitohy hatrany ny fampidirana mpikambana vaovao eto anivony sampana fanantenana manomboka amin'ny 5 taona no miakatra no afaka miditra ho mpikambana mifarana ny alahady fa 5 ny volana janoary izao izany fisoratana anarina izany ny fotoam-pivoriana dia isaky ny alahady manomboka amin'ny 2 rasy sasany tolakandro ao amin'ny efitrano 700 ao amin'ny rihana 7 ny satafototra ijoroana izy ireo dia ny miady sy mifady amin'ny fidorohana ny zava-mahadomelona koa manentana antsika izay tsy mbola anatin'ny sampana ho tonga hanamaro isa azy ireo avy amin'ny sekoly Alahady ilazana ny mpianatra ny ray aman-dreny ny mpianatra sekoly Alahady rehetra sy anareo vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ny Foibe Taninanandrano fa ny Alahady fa 20 ny volana desambra amin'ny 2 ora ao amin'ny rihana 4 ny anatanterana ny krismasy ny sa mitondra ny lohateny hoe fiainam-baovao koa manasa anareo izahay mba hanotrina azy ireo androany ariva dia satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra atao aloha ny fanolorana izany vao tohizana andrarahany fiangonana manafatrafatra foany Jesosy fa krismasy ny andro fitiavana mandrakizay niny tiavako anao hoe zay tsika koa mamaly amin'izay fotoan'izay hoe za koa tianao satria ianao tia taloha tsangantsika rehetra vavatsika zany fifalianay Jesosy nanolotra ny fitiavanao anay dia ty ambonin'ny tany anao niaraka taminay ene tianao zay Jesosy satria ianao tianay taloha nanolotra fanatitra ho anao zay raisy fa vokatra ny fonay rehetra tompo voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany aleluia masina 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 Jehovah tompony maro
entyavona tany rehetra amin'ny tanteraka tokondrezany nianarana rasiny zanaka ary ny fanahy masina amin'ny petraka isika. Toizana ny famakiana andrarany fiangonana. Ny azo krismasy sy ny fiangonana 524. Ilazana ny ankizy manao azo krismasy rehetra fa ny talata 17 avy izao volana desambra ho avy izao amin'ny 7 maraina ny répétition générale ao amin'ny riana voalohany. Ny alakamisy 15 volana desambra izao natanterahana ny azo noely krismasy mitondra ny lohateny hoe fananganana ny rava izay manomboka amin'ny 2:00 any amin'ny riana 4. Manasantsika rehetra izahay mpanao hazo noely mba ho tonga hankalaza ny krismasy hiaraka aminay amin'io fotoana io. Avao mivomera miany mahantra noho ny fahatongavan'ny noely 524 izay vomeram-piany mahantra eto amin'ny FPVM Taninanandrano dia mangataka aminareo malala-tanana eto amin'ny fiangonana araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'ny tompo anao mba hanolotra izay azonao atao hamalifaliana ireo sahirana eto amin'ny fiangonantsika toy ny vola, ny fitafiana, ny kilalao, ny bonbon, ny biscuit. Isy mpanompon'Andriamanitra andray izany isan'andro eto am-piangonana manomboka ny alatsinainy 15 ny volana desambra ka hatramin'ny alarobia 14 ny volana desambra amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 5:00. Misaotra meloha tompoko. Filazana Alahady ny mpitandrina. Ny Alahady ny mpitandrina Rakotondra-Jaona na andria fanantenana amin'ny vady sy ny ankohonany. Fifaliana ho azy ireo ny manasa antsika hifanotrona amin'ny fotoam-pivavahana izay atao eto amin'ny Foibe ny Taninanandrano riana 2 ny Alahady 20 ny volana desambra amin'ny 10:00. Izany dia arahana fandraisana ny fanasan'ny tompo makasitraka indrindra tompoka amin'ny fahatongavanao sy ny fanohananao azy ireo. Nametraka numéro telefônina mo izy ho an'izay anohana azy amin'ny alalan'ny telefônina. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanondrenana tokantrano masina. Andriamatoa Rajanson Willis lofiny irina amin'ny vady andaniny. Andriamatoa Ramary Vahoaka andriany aina sy lofo ertina amin'ny vady ankilany. Dia falimam-pandreny fanamasinana ny fanambadiany zanany Rajanson Niantsa nomena sarobidy sy Ramary Vahoaka Soamambola Valsoa izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 17 ny volana desambra amin'ny 7 maraina arahan'ny batisa ny zavikelyn'izy ireo Rajanson Soamanambola Ania Mianta. Andriamatoa Ramarla Jean-Jacques Ramatoa Ravoniarmisa Eliane Nandaniny. Andriamatoa Ramiandrosoa Andriamanarivo Ramatoa Rahantandrina Lalaina ankilany. Dia falimam-pandreny fanamasinana ny fanambadiany zanany Ramarmisa Sandratra sy Ramiandrosoa Tahina izay atao ny 17 ny volana desambra amin'ny 10 maraina eto amin'ny fiangonantsika. Andriamatoa Rakotoarvo ny Tsinantenaina mivady andaniny Ramatoa Ravelonjanahary Jeanne Arsoa sy Andriamatoa Rasolo Arson ny Rinar Lala mivady ankilany. Dia falimam-pandreny fanamasinana ny fanambadiany zafy ny zanany Rakotoarvo ny tolotra Sedera Mahery Sarbidy sy Rasolo Arson amin'ny aina sitraka izay atao ny asabotsy 17 ny volana desambra amin'ny 2:10 ratoandro eto amin'ny fiangonantsika. Andriamatoa Rakotondravelo Ramatoa Ramanandray be Andriamatoa Rakotonirina Ranaivo Sanjosoa Ramatoa Ralinjanahary Voniarvelo andaniny. Andriamatoa Ravelson Félix Ramatoa Razanamavo Andriamatoa Rakotondrasoa Dina Lalaina Lovasoa Ramatoa Ravoniarsoa Jeannette ankilany. Dia falimam-pandreny fanamasinana ny fanambadiany zanany zafiny Rakotonirina Tolojanahary Joël sy olony anteherana tendrin'ny aina hery fanantenana finiavantsoa izay atao ny asabotsy 17 ny volana desambra amin'ny 12 ratoandro eto amin'ny fiangonantsika. Andriamatoa Rakotondravao Jean Robin Ramatoa Soazana Malala Olga andaniny. Andriamatoa Lalarymanana fanomezana Hertina sy Ramatoa Rakotoarsoa fanjanirina Arvelo ankilany. Dia falimam-pandreny fanamasinana ny fanambadiany zanany Rakotondravao Anjatina Roadsoa sy Lalarymanana Miora Sonia izay atao ny asabotsy 7 ny volana janoary amin'ny 12 ratoandro eto amin'ny fiangonantsika. Ramatoa Rasoanaivo Angy Farahanta sy Andriamatoa Rasoanaivo Davida ary Ramatoa Rasoanaivo Antriniaina andaniny. Andriamatoa Rakoto Arvony
Roland, Ramatora Zanajajao, Nivomboanglalao, Ankilany, de Falamapandreny Fanamasinana, ny Fanambadiany Zafy, ny zanany Rasoanaev Sarika Fanantenana sy Rakoto Arvony, Velonarivo dia hamonjy fitiavana izay atao ny asabotsatelo ny volana Janoary 2024 any amin'ny FJKM Alarby amin'ny forora sasany maraina. Raha misy mahita tsy mamety fanamasinana amin'ireo fanambadiana ireo dia angaviana indrindra izy aplaza ny Ray aman-dreny mpitandrina mialoha ny fotoana voatondro. Dia toy izao indray ireo havatsika nodomandry. Amin'ny finoana ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no amakiana azy reto misesy fahafatesany Randrena Solo Filbert na Ibesa nodomandry ny fafito ny volana Desambra rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany hoy ny zanany Telo Menada nofo mangatsikany dia efa voalevina. Razananivo Ernirina Violette promotion Frère Sakina dia nodomandry ny talata fahasivy ny volana Desambra rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany hoy ny vadiny Andriamialso Ernest Etienne ny reniny zanany efatra nofo mangatsikany dia efa voalevina ary ny fianakaviany tompoko vavy dia namela fararakitra 50 000 francs. Ramahaly Vahatra Martha Virginie dia nodomandry tany Marsainy 1er Desambra rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany hoy ny zanany Dimy Menada izay solotenany Andrianaval na Bearso Honoré sy Rafaranoro no menjanahary Eliana Brawan Dekona groupe 3A eto amin'ny fiangonantsika nofo mangatsikany dia efa voalevina. Rasoazana Masy Jara Lando mpiandry promotion mpiandry ondrovery mpitady ondrovery dia maty dia nodomandry ny sabotsy 20 ny volana Desambra rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany hoy ny zanany Menada ny Zafy ny Ray aman-dreny ny Ray tapo aminy nofo mangatsikany dia entina hiala ao Anjanahary lo 2 jours 52 bis ny alakamisy ny alatsinainy 20 ny volana Desambra amin'ny 12 ora entina nomeza amboninahitra n'Andriamanitra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 12 ora atoandro alohan'ny anaterana azy any amin'ny fasandrazany Alarby Amboniloha. Goulibaly Rico dia natsony ray ody any amin'ny zoma fa 7 ny volana Desambra rehefa nivahiny 20 volana teto an-tany hoy ny rainy Coulibaly Jean Elois sy ny reniny Rakoto Arvony Lydia ny renibeny ny Ray tapo aminy nofony dia hiala ao amin'ny lo 2 na 18 be Anjanahary ny alatsinainy 20 ny volana Desambra amin'ny 10 ora atoandro entina nomeza amboninahitra n'Andriamanitra eto amin'ny fiangonantsika alohan'ny anaterana azy any amin'ny fasandrazany Ambohijoky. Nisy nanao fararakitra avy amin'ny fianakaviany ny mpanompon'Andriamanitra ny mpitandrina Ranoro Arso Angelina mpitandrina tao amin'ny FPVM Masoavina Fahazavana Ambihivy namela fararakitra 20 000 ariary moa ny fianakaviany tompoko vavy. Dia Andriamanitra tompony fampinonana tompoko niritsika indrindra ampionana ireo havatsika tramanjo ireo. Nisy nanao rakim-pisarona nandritra ny herinandro naterina tao Ambrao noho izao fa raiky amin'ny 70 taonako izao dia malolotra ireto fanomezana ireto 15 000 ariary ho an'ny granita, 10 000 ariary ho an'ny pasteur Tabita, 2 000 ariary ho an'ny fanatitry ny ankohonana misaotra Jesosy Foibe Henriette. Raha ny fiangonana moa dia tohizana amin'ny famakiana ireo voady masina. Vakina trany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaoran'i Jehova ary fanahyko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anaran'ny masina ampahany tamin'ny pensionako 20 000 ariary anaovana ny fiangonana. Rakim-pisaorana misaotran'i Jesosy Kristy fa ny fahasoavany ny famindrampony na toy izao tratra ny anniversaire ny mariage anio 20 ny volana Desambra 4 taona ny mariage. Manolotra vola 20 000 ariary atao granita eto amin'ny rez-de-chaussée. Mangataka vavaka ho an'ny tokantrano. Mangataka vavaka ho an'ny tokantrano manolotra vola 5,000 ariary hanaovana ny fiangonana mangataka fahendrena.
dia manolotra ho anao ny fahafolon'ny pension akao hanaovana ny asanao 80 000 ariary salamo 116:12. Rakoboady 10 000 ariary Jesosy tanterao ny fanindriko mangataka ny hira miorena mafy tsara. Apahafolony misaotra Jesosy nanolotra vola 4 ariary. Misaotra anao fa lafo soamantsara ilay fiara ny zanako dia apetrako ampelantananao solony dia ity ny rakom-pisaorana izay efa niteneniko taminao Jesosy 40 000 ariary ka ny 20 000 ariary ho an'ny dada, ny 20 000 ariary ho an'ny mahantra sy ny kamboty apahitrizina dia omeo fahendrena hatrany ny ondrikelinao Jesosy malala. Raisoa vavokatry ny fo. Tiako izay tiary izay fatrapitady ady ahita ao bolana 8-17 apahafolokarena 140 000 ariary mitsinjara ho toy izao 70 000 ariary ho an'ny zazakamboty apahitrizina 70 000 ariary ho an'ny pasteur Aneniary Alahady ny mpitandrina. Voady 20 000 ariary ho an'ny mahantra. Mifonao Jesosy ny amin'izay rehetra nataoko nampalahelo anao mba mangataka vavaka fa nodidina tsinay dia efa niatrika fandidiana indrony sesy dia mandalo tsy fahasalamana indray amin'izao fotoana izao vao mandeha dokotera nefa dia fandidiana foana ny solution omeny mariana fa voaingana loatra ny antrehana fandidiana faharoa natao. Manolotra vola 20 000 ariary. Saotra Jesosy amin'ny asa lehibe nataonao tamin'ny fiainako koa mangataka aminao ao mba ovao ny olany zanako koa indro manolotra vola 40 000 ariary 10 000 ariary ho an'ny dada, 20 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo, 10 000 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana. Nanoratra nofy mahita bibilandy ao ry dada, ka firy ny tokony hoaniko azafady ry dada, iny misy vola kely 3 000 ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy fa tafiditra eny akatso ny zafikelyko, tsy mandeha mihitsy ny tsena Jesosy ta io ny firenenay manolotra vola 10 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny zavatra nataonao anay, mangataka aminao izahay mba andeha ny tsena manolotra vola 20 000 ariary ho an'ny dada. Fiadanane, izahay dia mitady olona afaka mandray asa vita avy amin'ny crochet toy ny poketra, satroka, dosiana seza, couvre-lit. Afaka mandray commande ihany koa izahay raha misy modèle vita amin'ny pelote sy koa raha mahalinanao dia atsoy numéro nametraka numéro moa izy azonao alaina ty amin'ny tompon'andraikitra nanolotra vola 3 ariary izy. Misaotra amin'i Jesosy noho ny tombonandro izay nomeny dia mangataka fahasalamana dia mba andeha tsara ny tsena indro manolotra vola 7 ariary voady. Antsoina ny dekona mpiansa groupe 1, 2, 3, 4 mba ho avy ny hariva amin'ny roa anao asa fisoronana isika anatrika ny mpianatra rehetra hoy ny dekona mpia. Voady avy amin'ny ray aman-dreny, voady ho an'ny dada 10 000 ariary, ho an'ny mahantra 10 000 ariary, fitambarany 20 000 ariary. Misaotranao Jesosy, Joba 8-7, Salamo 23-1 manolotra vola 10 000 ariary ho an'ny sahirana. Misaotra Jesosy noho ny fanasitrananao ahy no an'ny pastera Sonarzety 1 ariary, ho an'ny zazakamboty apatrizina 1 ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa mbola velonay natrapa-aminjeny izahay menakavy noho ny famindramponao Jesosy ity misy ampany kely tamin'ny vidin'ny tany raiso fa vokatry ny fookany ka mba ho tanterahana amiko fa taona ny fananganana ny rava ity ary ianao hoe ianao dia ihany ka ny lovan'ny Jakoba rainao vola 50 000 ariary ho an'ny dada pasteur Andrenatoandro. Tiako ianao Jesosy, tiako mandrakizay. Rakom-pisaorana misaotra betsaka Jesosy fa nazy diplôma soamantsara ny zanako ary mbola ankiniko aminao no avy ny rehetra. Misaotra ihany koa Jesosy fa nanafahanao ny zanako tao anatin'ny ady ara-panahy izay mpanomponao izy. Mbola misaotra ihany ny amin'ny ny fahavitan'ny tambony tanitsika manolotra vola 20 000 ariary ho an'ny granita. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany ity misy vola 25 000 ariary ho atolotra ho an'ny zazakamboty any apatrizina. Misaotranao Jesosy no nahatanterahana izao nahatratrarako izao tsingeritaona nahaterahako izao mangataka fahasalamana Jesosy 5 ariary. Tsy nisy vola topoko tao anatiny ity dia raha ohatra ka misy tianao amboarina dia afaka manantony ianao. Misaora amin'i Jehovah ary fanahiko
Fanaty pisaorana ho voninahitra Andriamanitra 40 000 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny dada, 15 000 ariary fanampiana amin'ny pasteur ny ambanivohitra, 10 000 ariary ho an'ny sahirana ary ny 5 000 ariary ho an'ny neny Sonarzety. Saotra Jesosy tamin'ilay asa vaovao nomenao taonan'ny fananganana tokoa ity taona ity, voninahitra ao anao rery ihany jiray io, mba hafafao ny elokay rehetra mbola eo anatrehanao Jesosy ny fanenenanay Je t'aime Jésus, vola 5 000 ariary ho an'ny granita. Misaotra amin'ny famindram-po sy ny fahasoavanao ampahafolony 16 000 ariary. Misaotra anao Jesosy noho ny fahatrarako ny 520 taona ny ambinitsoa. Apetrako tanteraka aminao ny fiainanay manontolo mba ho tianao izy sady tianao koa Jesosy, vola 5 000 ariary ho an'ny granita, mangataka vavaka ho an'izay ho tokantrano ho avy ry dada. Misaoran'i Jehovah ary fanahyko izay rehetra atao anatiko, misaorana ny anaran'ny masina, vola 100 000 francs ho an'ny fifoazana Taninanandrano. Boiboika ny fiderana ny molotro mangataka vavaka mba hanana trano amin'izay 100 000 ariary, 10 000 ariary atolotra ho an'ny zazakamboty apahitrizina. Dia ampaherezo re ny ondrikelinao apahafolo Desambra ho an'ny dada 20 000 ariary. Amin'izao foa Jesosy ka jereo dia asoavy amin'izao Krismasy izao, tiako ianao Jesosy malala. Jesosy io ino misy ombiny kely tamin'ilay nomenao ahy, mba hanaovana ny dalazitra granita, omeo fahendrenao ary afao amin'ny trosa, io koa ireo ankohonako manolotra vola 20 000 ariary. Ho an'ny sary sy ny feo sy ny granita 40 000 ariary. Tsy misy soratra 5 000 ariary. Ho an'ny pasteur nitarika ny fotoana 5 000 ariary. Jesosy amin'misaotra dera ny laza tolotra ho anao noho ny fitantananao ny fiainanay telo mianaka, mbola apetraka eo ampelantananao ny toy ny fiainanay rakofo ny rahanao izay telo omeo hery sy tanjaka ny fahasalamana, tolorosaina omeo fahendrena ny zanako ny fikasany. Anao soratra sy ny mariazy dia apetraka aminao, manolotra vola 10 000 ariary ka 5 000 ariary ho an'ny granita ny Fiangonana, 5 000 ariary ho an'ny kamboty any ampahitrizina evidianana kilalao. Mangataka ny hira ny CFF fa soa Jesosy. Dia izay indray ny voady masina teto amin'ny rez-de-chaussée 1:30, tao amin'ny rihana voalohany 3:20, tany amin'ny rihana faharoa 1:10 ary tany amin'ny rihana faha-4 mitotaly 1:70. Manamarina mandrakarivo zany fa mihay mivavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toerana masina izao ilay Jesosy tsika ny voninahitra dia ho azy rery ihany. Avery tsara ilay fotoam-pivavahana amin'ny Krismasy zany. Zany akory tsy manao hoe ny sampana rehetrarehetrarehetra dia ato amin'ny rez-de-chaussée daholo, ka hoe anazy daholy ny toerana. Tsy zay tiako lazaina, tsy zay. Tahaka ny olona rehetrarehetrarehetra daholo ho an'ny sampana, mahazo miditra n'izay dirana izy, na rena voalohany na rena faharoa na hatrany amin'ny farany ambony, mahazo miditra tahaka ny olona rehetra. Fa itsika rehetrarehetrarehetra mahazo miditra, fa tsy misy zany akanavakavaka zany, tsy mahazo manao réservation koa ary tsy mahazo midongy hoe zany eo, fa zay tafiditra ajaina daholo tompoko. Zay zay natao hoe miomana mitondra sezakely daholo, raha fa tsy omby ny toerana dia mahazo mipetraka. Zay omby rehetrarehetrarehetra dia hipetrahana daholo mba andro anankiray mantsy ho antsika mianakavy andrenesana ny tenin'ny tompo io. Zay tia tononofoko dala manoratra taratasy ty foana ianao, tia olona manoratra ty, mba tiako mihitsy miona aminao hoe fa misy zavatra amboarina kely eo amin'ny vatanao ao. Manofona izy, manofona nefa saika tsy misy dikany zavatra lazainy. Dia iny ataoko hoe misy amboarina kely amin'ny tenanao, amin'ny vatanao, amin'ny sainao, amin'ny fanahinao. Za pasteur nanofo hoe nahita fatin'omby any amin'ny takona
sa tokonana le fisoratra no manahirana tao amin'ny tokonana sa hoe tao amin'ny takona ny hitako ohatra ny hoe takona fatonompo tao amin'ny takona dia aveo velona indray le omby dia gaga zay nataoko hoe misy amboarina kely aho amin'ny saina eo fa ohatrany misy tsy mety kely ary ohatra le fatonompoka eo teo amin'ny tokonana le soratra ny hoe tsy azo tsara ohatrany hoe takona nefa nataony ohatrany nataony ohatra hoe takona sa hoe tokona dia tsy ampina anankiray tokona na tsy haiko hoe tokonana sa takona alefa sy le feo tonga ty amiko tokonana sa takona tsy azoko itily anankiray ty ankilavalava be fa mahatsara tsika mpiandry rehetrarehetra ny miaino an'ity za dada mpiandry vonitokanana tany Tomasina teo vehivavy 20 taona mbola tsy manambady nantany an' Jesosy a dada hoe mba hafataharo ahy ny fanomezam-pahasoavana nomenao ahy io anie tsy anontaniny efa nampianatra anareo teto foana fa io raha tsy miasa ianao tsy hitanao io ampiasana anao voafantatra hoe misy zavatra enitanako zany zany tenako zany mangovotra daholo na mangatsika tampoka na ty lohako ty misy manoa an'izao ianao zany manontany hoe inona ny fanomezam-pahasoavako Jesosy misy manoa an'izao ny lohana zay manoa hoe io amin'ny jiro misy ody rehefa miasa ianao vao hita zany fa anao zao manontany hoe inona ny fanomezam-pahasoavaka tsy fiteny zany rehefa hiasa ianao vao fantatra hoe ay fe zany mena angady so zany ny lanan'io ay zany mena lapelina ary amin'ny ahatra indray ny anazy zany ay fa zany mena sibika mandroaka fako zany ny any rehefa ampiasana anao vao fantatra hoe meny Jesosy aty fa tsy anotaniny io dia jereo anao mivariny aty fa sahirana ianao nisy iraka be dehibe izy ny akanjo masina dia niantso ny dada hono izy dia hono izy ireo hoe misy manana fanomezam-pahasoavana hafahafa misy le iraka zany avy eo dia niraisiny dada niaraka tamin'ireo iraka ireo dia hoy dada mantsy ahy hoe inona avy ny zavatra tsapanao rehefa mandray olona hitanao zay le fanomezam-pahasoavanao zany rehefa miasa vao tsapanao dia io Jesosy manontany anao hoe inona ny tsapanao rehefa mandray olona na miasa io enona daholo ny tenanao rehetra sy ny vatanao avy reny ny tsara ny tenina hoe inona ny fanomezam-pahasoavana hoe inona ny tsapanao rehefa miasa mandray olona ianao tena maly aho hoe rehefa mikipy ka misy olona manatona dia ohatra ny hitako ilay olona anatona izany hoe mahita ny fanahiny maheno feo miteny amin'ny sofina ary maheno fofona amin'ny orona dia mba saika hiteny aho dia nisy tamin'ireo irak'ireo ny teny avy hatrany nany hoe fanomezam-pahasoavana lehibe noho ny hafa mahitsy ny ka mila mitandrina mihitsy fa somatry tanora anatin'ny nofo daholo zay
fanomesa-pahasoavan'Andriamanitra anao zany fa inona ny tsapanao a rehefa mandray olona de ozy ianao hoe rehefa mandray olona aho a de mahita ny fanahin'le olona de avy le fanahin'le olona de maheno fofona koa ny orona. Zay ny tsapanao a, zay ny tsapanao. Tandrema ozy fa sao de matry tanora eo ianao. Ny aton'izay manko a raha asehoan'Andriamanitra anao zany hoe io ny mamanao amale fanahiny hitanao eno ny mama fa mivoaka amin'ny alina. Way tao miboridana, way tao lasa nandeny ambony fasana, tapaka lalan-drava ianao hoe way mpamosavy ny mamako. Izay mampafaty tanoranao de mitandrema tsara ianao a fa ianao zany a mbola tsy fantatro nefa nandray olona ianao na mbola tsy nandray olona, ho tsapanao zany zavatra zany de mitandrema mafy ianao a tsara aloha zay kolokoloy fa mitandrema mafy ianao fa ahita ny adalan'le olona ianao zany a ao anatin'ny sainao eo. Way fa ty olo ty nangalatra be dehibe tao mitokantrano ranony masahirana anao tsy sahanao no miteny hoe ianao kaika nangalatra le zavatra tao trano ranona, tsy sahanao no miteny an'izay satria mamanao io. Zay ny mpitandreman'i Jesosy hoe mitandrema de alefatsika ihany de nitsangana nyvoaka ilay efitrano nisy atsika ho ny dada de ohatrany nandeha tany atendrombohitra, nipetraka teo amin'ny bozaka dada ary niankina tamin'ny vato tao aorianan'ny dada. Nentin'ny mamalala hony a hoe andeha isika ho any amin'ny dada. Mariko fa mbola tsy nahita ny mamalala mihitsy a fa hoe izy no nitondray a tany amin'ny nofy. Tonga teo amin'ny dada avy eo zahay da hoe dada tsy misy fifantohana mihitsy aho a manoloana an'ireo iraka ireo a de nivoaka dada. Tanao zay io foana tenenako ny iraka hoe mba mitandrema kely va ianareo, misalovana mitoeran'i Jesosy ianareo. Le iraka no miteny hoe zao ny fahotanao, zao ny fahotanao, zao ny fahotanao. De ino mahatonga an'i Jesosy teny hoe tsy misy fifantohana mihitsy amin'reto iraka reto. Tsy avelan'ny iraka miteny mihitsy zany Jesosy. Io ny tenenako teo hoe tsy ny iraka ny malala ny fahotanao. Dana mety oraka amin'ny Jesosy mivantana mihitsy ianao inona mampalahelo anao a amin'ny ataon'ny dadabe sy bebe anay taloha. Fa tsy ny iraka no mitonatonanao maimaika be hoe zao. Tsy mahagaga Jesosy miteny aminao hoe tsy manana fifantohana mihitsy amin'ireo iraka ireo. Mba hampibebaka ny iraka zany lazaiko zany. De hoe mamalala hoe mba raisiny momba azy. Matsin'le ianao manontany io ne zany. Jereo a fiteny tonga de Jesosy mihitsy no miteny mba raisiny momba azy io dada. Tena nataony dada nomeko baiboly dada no sady nanao hoe aoka aloha fa reraka kely aho a fa rosika ihany izy a avy eo. Hitanao zany, hitanao zany le fomba fionana amin'i Jesosy zany a raha tsy kalma mihitsy izy, kalma mihitsy ianao fa tsy mamaika hoe way de anontany an'i Jesosy aho zany zao andro zao maraina zao hoe inona mampalahelo anao Jesosy. Tsy hamaly anao izy.
irina toko foana hoe amin'ny alina ho avy mantany any amin'ny 10 alina efa vita akanjo mandry efa eo daholo mibotifoty sy ny dra dia mivavaka amin'i Jesosy hoe inona Jesosy no mampalahelo anao amin'ireo razam-beko ireo misaotra tonga dia matory raha vao mitsanganao anao ka hoe dia mbola akakanjo mandra avy mivavaka dia lefa namasina teo ohatra ny vorona dia vao mitsangana anao dia lasa izy dia tsy misy valina iny izay ny atao hoe saripady be ny miantso azy milaza reraka foana izy rehefa maikamaika be le vavaka hoe maikamaika be dia izaka izay ny ataony fa mila anao kalma tsara mihitsy amin'ny andro alina tsara iny vavaka tsara inona Jesosy ny fahotan'ny razam-beko dia tonga dia matory dia averiny aminao amin'izay amin'ny nofy amin'ny alina ohatra mijery ireny televizion ngeda be reny ianao way ayo zany dadabenay izany hoe amin'ny 12 alina dia hoeza hoe to mitondra antsy hay vetavetainy teo le vavikely dia tsatohan'ny antsy dia nalevina eo tokotany eo nalevina eo an-trano dia ho le feo hoe ny rahan'io zazavavikely teo mitaraina any an-danitra io ny anozonako anareo fa mpamon'olona sy mpijangajanga be dadabe anareo zay vao fantatrao hoe ay fe zany zany ny fahadalany dadabenay makriko be mihitsy io zay nao vao mitomany fona Jesosy tena fona mihitsy aza hozoninao amin'izay fahotany dadabe zay nova manatina iraka ny iraka tsy miteny tsolo fa tonga dia miteny fotsiny hoe tapaka zay izy vao tapaka io raha ianao manofy dia nihitany olona zany lazaiko zany io ny zany bebe zany Andriamanitro nanao sakafo aho ny dadanay mona izy dia nasiany hodiny kafeny io dadabe fa ny tsiraikiraiky mama ny dadanay dia nanambady dia natao mariazy hoe aife zany fanafody nazahoany mamanay any dadanay tsy mahagaga dada raha tezitra ny mama foana isanandro dia tsy maintsy miteny amin'ny dada sy neny ianao tsy maintsy mifona amin'Andriamanitra koa amin'ny razanao zay niraka vao nyteny hoe tapaka akoatran'izay dia Jesosy hoe reraka zay ataovy ampy anatra ho atsika rehetra zany fa manontany an'i Jesosy tsy zavatra mora akory tsy mora ary zay ny antony hoe iangontsika rehefa krismasy inona ny zavatra tena tiany Jesosy mihitsy mba ho anatin'ny fotsika mba hipetrahany zany Emmanuel zany ny hoe ato amiko Jesosy inona ny fomba ataoko mba hipetrahany ato anatiko ato amin'izay dia azo resahana izy azo iangaviana izy azo itomanina izy zay tompoko ny lakileny eto hoe krismasy tsangana amin'izay tsika hivavaka raha io mambiny fokony hoanilana raha io zany noiriko tano asao sarakana raha io raha
anilanao rayo 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 anilanao rayo. Vavakisika miantso ny anaranao zay Jesosy satria tonga ty aminay ianao, olombelona tahaka anay, azo resahana tahaka anay. Zany ny fifalianay Jesosy. Ny angatahako aminao raha Jesosy, mandrapatonga n'izao fotoana ny Krismasy zao sy ny fotoana ibebahana, anaovana fifalian-kanina. Ny tiako indrindra Jesosy, ny tena tiako indrindra araka ny teninao dia ny ahafataranay ny fahotan'ny razambenay ary ny fahotanay. Zay ny Jesosy tsy mahalala ny mampatezitra anao aminay fa ianao zay olombelona miaraka mipetraka aminay ao an-trano isan'andro isan'andro isan'andro, mandinika ny ataonay. Izy ihany no mahalala ny mampalahelo anao. Ianao ihany no mampalahelo, mahita ny mampalahelo anao amin'ny ataonay. Ka amin'izao herinandro kely sisa zao Jesosy, zaho no mangataka aminao, fonina aminao rehefa mba tonga ety aminay ihany ianao vangio isa-tokotrano rehetra, zay rehetrarehetra mahavavaka mandritra ny alina, na misy toerana ivavahana na tsy misy, na vahoaka kely ary izy ao an-tranao, atsisy efitrano iorana aminao. Efa mahafaly ianao no mahita anay mangataka. Inona ny mampalahelo anao Jesosy? Aminay tsirairay avy ibebanay, sao dia matiantoka foana zay tsy mbola nahitanao akory amin'ny andro Krismasy, tonga amin'andray ny loza ozona amin'ny taona vaovao. Zany mangataka izany amin'ny anaranao Jesosy, noho ny amin'ny fiaraha-miasa dia mba ianoho ny fivavahako. Ny anaranao Jesosy no angatahako an'izany. Rainay izay ny an-danitra, ho masinany ny anaranao, tonga ne ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Hoanay noho ny ihany sazamanay, ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay beloka tomonay. Resa mitondra nay ny vakam-panahy, manafahana amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray sodsodrano, o Jehovah tompony maro aminao, zanako ane ianao ny mampalahelo anao mampalahelo aho, ny fahantrahanao ny fahantrako, ny fanirianao ny faniriako. Mba mino aho ianao, mino anatra fa ilaza zava-baovao aminao aho raha alina. Misaotra Jesosy, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa o Tompo, fateo mpanompoana, raisoko ny androko ka
ho tanteraka tokoany izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Vonina hatrany ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enitsy ny voninahiny tamin'ny rehetra amen. Tanteraka tokoany izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Desa mimahereza to. Dayana, Santa Deklawana, Sihiringana, Rakava Uzaha, Name Anauma,
Jesús